zakaniazava mitsangana ianao iza. Zany indrindra Jesosy no hitahitam-ponay dia ny andraisanao ny fonay izay atolotra mba hanjakanao, hanesoranao ny aizina rehetra ao anatin'ny fonay, hamirapirata amin'ny fahazavanao ao anatinay ka hahatonga anay ho fahazavan'izao tontolo izao. Mangataka anao izahay Tompo ny ampahiratanao ny masonay, ahitanay tokoa izany mazava izany, ka tsy hitoeranay ao anatin'ny aizinota. Ka dia mampianara anay amin'ity andro anio ity, ny teninao izay manotondra anay amin'izany fahazavana izany, dia angatanay mba hiasanao mahery amin'ny raha fananao masina, mba hitarika anay amin'ny fahamarinana feno. Koa dia mitenena Tompo ary mampianara anay araka amin'ny fombanao, fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao mahavonjy no angatanay izany vavaka izany Jesosy io. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika amin'ity aladiny Epifania ity dia hitantsika ao amin'ny Matio, lazantsara araka amin'ny Matio 4:4-7 ka hatramin'ny 7. Matio 4:4-7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny niala tany Nazareta Jesosy dia nankany Kapernaoma izay ao amoron'ny ranomasina, ao amin'ny zaratany Zebulona sy ny Naftaly, ka no natao izy. Mahatanteraka izay nampilazana ny Isaia mpaminany hoe: ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly eo amin'ny tany amoron'ny ranomasina, any andafiny Jordana, Galilea, tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe: mibebahy ianareo rehefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny alahady androany dia napetraky ny fiangonana ho alahadin'ny Epifania, izay mifandray indrindra amin'ny andro izay nahaterahan'i Jesosy ka nateraka ho mpanjakany izao tontolo izao izy. Ary ny andron'ny Epifania dia tsy andro izay niainan'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro izany, fa andro niainan'ny mpanjakany Jentilisa raha ny tena marina, ny atao hoe Epifania, dia ny fisehoan'ny mpanjaka amin'ny vahoakany, amin'ny voninahitra lehibe. Misy andro anankiray izay atokan'ny mpanjaka izay nitondra tamin'ny fotoan'andro izay mpanjaka atao hoe mpanjaka Jentilisa ihany, fa rehefa hiseho amin'ny vahoaka izy, io fisehoana no atao hoe Epifania. Ary niraisin'ny fiangonana izany Epifania izany, satria niraisin'ny fiangonana ho mpanjaka Jesosy, ka mahampanjaka azy dia tsy mpanjaka ny afinafina na ny sitrika mangingina any amin'ny toerana mangingina ny Tompo, fa miseho amin'izao tontolo izao. Ary izay fisehoana izay no antsoin'ny fiangonana hoe Epifania, dia ny Epifania kristianina izany. Izany hoe ilay mazava miditra eo amin'ny aizina, ka mitondra fanazavana ho an'ny olona izay mitoetra ao amin'ny aizina. Izay ny atao hoe fisehoan'ny zanak'Andriamanitra izay tonga amin'izao tontolo izao. Jesosy raha manondro ny tenany izy ary amin'ny Jaona 5:12 dia milaza ny tenany izy hoe: izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka aminy dia tsy hitoetra ao amin'ny aizina, fa hanana ny fahazavanaina izy. Andriamanitra izay tonga dia mahita fa mitoetra ao anatin'ny aizinotany zanak'olombelona, ka tsy mahafantatra intsony izay alehany very hevitra amin'ity fiainana ity, mitebiteby lava, feno tahotra, feno ahiahy, tsy mahafantatra izay alehany, tsy mahafantatra izay hiafarany ny olombelona. Ka izany indrindra no mahatonga ny zanak'Andriamanitra manaisotra sy manala izany aizina mitatao sy manarona ny olombelona izany.
raha miteny ny soratra masina manao hoe ny aizipito manarona ny firenena. Zany aizipito zany raha ny foto-kevitry ny hoe ny aizipito dia hoe fitososona ny aizina manarona ny olona, dia manambara fa tena hoe ao anatin'ny aizina mangitsokitsoka. Rehefa miteny hoe fito zany manko amin'ny soratra masina dia tena ny fahafenoana tanteraka, ka ny fahafenoan'ny aizina no manarona an'izao tontolo izao, dia manambara fa tena mitoetra ao anatin'ny fahaverezan-kevitra sy tsy fahalalana ny amin'ny fisiny akory ny olombelona eto amin'ity tany ity. Ka izany indrindra no nidinany zanak'Andriamanitra tetỳ ambony tany, hitondra fahazavana na fanazavana ihany koa ny olona mba ho fantany ny hasarobidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Niseho araka ny soratra masina eto dia niseho nakany amin'ny tany faritany Zebolona sy Naftaly Jesosy, amin'ny voalaza eto amin'ity tatitra oentin'ny Matio ity mikasika ny asa izay natomboka Jesosy moa zany. Dia eo faritany anankiroa izay faritany ao amin'ny zanak'Israely ihany, fa faritany avaratra amin'ny firenena, satria mivaky roa moa zany Israely, dia ny avaratra ny Israely, ny aty atsimo natao hoe faritra Jodia, dia amin'ny faritra avaratra izay efa mifangaro haro tamin'ny jentilisa, ka amin'ny mponina taty Jodia dia noheveriny ho firenena efa maloto, nefa zanak'Israely, zanaky Jakoba daholo ihany ireo, taranaka Jakoba ihany ireo, efa lazain'izy ireo fa hoe tsy madio, efa tsy madio fa efa mifangaro haro tamin'ny jentilisa. Izay nahatonga ny Naftaly sy Zebolona ho tafiditra eo anatin'ny sokajy heverina amin'ny Jiosy hoe firenena efa tsy madio ireo. Ka iomehezan'izy ireo fotsiny fa hoe efa tsy manam-pahamasina nareo, efa tsy mahalala ny fivavahana intsony ireo, any nandehanan Jesosy. Ary tsy hoe nandeha kisendrasendra fotsiny Jesosy, fa efa faminaniana ela no nilazany Isaia an'izany zavatra zany. Araka ny hitantsika amin'ny boky eto dia io Isaia 9:7-20 ka hatramin'ny 7:1 io no manambara ny amin'ny hoe ny zavatra ataon Jesosy dia tsy zavatra kisendrasendra, fa efa voalamin'Andriamanitra mialoha ny amin'ny fikendreny ny ahitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Dia sarin'izao tontolo izao ity Naftaly sy Zebolona, faritany Naftaly sy Zebolona izay nandehanan Jesosy ity, izay mitoetra ao anatin'ny aizina ka tsy mahafantatra izay zavatra ataony, tsy mahafantatra izay zavatra ny alehany, dia toy ny mandehandeha fotsiny amin'ity tany ity, tsy mahafantatra ny antom-pisiny akory zany. Ka dia tany Jesosy no nanomboka nanao ny asa misionany. Dia io no ilazany Jesosy mazava eto amin'ny olona izay mihaino hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Io no mission fototra izay nahatongavan Jesosy. Io no mission nanirahana azy taty, dia ny hanafaka ny olona ao anatin'ny ota izay mahatonga ny olona ao amin'ny fahaverezana ka mitoetra ao anatin'ny aizina, tsy mahafantatra ny ataony. Mahatonga ny olona mitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ka feno tebiteby lava eo amin'ny fiainany, fa tsy misy olona eto amin'ity tany ity no tsy mitady izay zavatra mahasoa ny fiainany na atao hoe antoka ho amin'ny fiainany. Io no mahatonga ny olona mandeha mamonjy mpanandro, mamonjy pisikily. Zany moa nanentsika any Madagasikara fa aty andafy tsy zany ndray fa aindrika hafa no entiny mitady antoka ho amin'ny fiainany. Fa manana mpanandro ihany ny vazaha, hoentiny hijerena ny fahazoana antoka ny fiainany. Ny sasa mijery karatra, ny sasa mijery reny mpanandro ny vazaha reny, tsy tanisa be dia be fa nareo mahalala betsaka noho izany mikasika azy reny, satria te hanana antoka ny amin'ny ampitsony izy. Anefa ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manatona an'ireny manao azy ho mahay mpankatova, mahay manao fankatovana reny ianareo na ireny mpanandro sy ny sisa reny, satria fantatra fa tsy hahafantatra ny ampitso akory izy ireo. Izany nahatongavan Jesosy handrava ny tavotra
ny amin'ny tsy fahalalana ny amin'ny zavatra miseho amin'ny ampitso. Fa izay rehetra manara-dian'i Jesosy dia lazan'i Jesosy hoe izay manaraka ahy dia tsy handeha amin'ny aizina izy. Isika izao rehefa nandray an'i Kristy Jesosy dia mahafantatra ny antom-pisitsika. Mahafantatra isika hoe izaho dia zanak'Andriamanitra. Izaho dia noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny. Tsy niteny tamin'ny voay izy na ny goaika na ny vorona manao hoe andeha hanorina goaika tahaka ny endritsika isika, tsy izany nataon'Andriamanitra. Fa ny olona no nataony an'izany. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Tsy endrika fizika be izao no ilazan'Andriamanitra an'izany. Fa ny ahatonga antsika hanana an'ilay fanahy manana mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra ka mahatsiaro hoe hay isika zanak'Andriamanitra. Na dia manana endrika samihafa, na dia manana volon-koditra samihafa, na dia manana fiteny samihafa, dia noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny isika. Fa ny fahotana no manimba antsika olombelona ka mahatonga antsika miady, lasa misy adi-poko, lasa misy adin'ny firenena, lasa misy adi-pirazanana ao anatintsika olombelona, vokatry ny fahotana izany. Fa rehefa mandray an'i Jesosy kosa ny olona dia lasa mahatsiaro hoe ty rahalahiko, ty anabaviko. Ary io mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe tsy misy intsony na jiosy na grika. Tsy misy intsony na andevo na tsy andevo. Fa iray ihany isika. Satria ray ny raintsika, ray ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ray ny lovantsika. Ary fantatsika noho ny amin'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Fantatsika fandalovana ity fiainana ity, fa Jesosy efa nilaza mazava tsara ny amin'ny hoe hanomana toerana ho anareo aho. Io ilay lazainy hoe izay mino ahy no handovany fiainana mandrakizay. Izany rehetrarehetra izany tsy fantatra izao tontolo izao izany. Fa mihazakazaka izao tontolo izao. Mitady izay fomba rehetrarehetra hanomezana antoka tsara ho amin'ny fiainana. Dia mangoro-karena satria heverina fa rehefa manan-karena dia hiteny tahaka an'ilay mpanan-karena manao hoe manana zavatra hohanina mandritra ny taona maro ianao ry fanahiko, manan-karena ianao ry fanahiko, manam-bola ianao ry fanahiko, mihinana, mitsahara, miadana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara, manazava tsara amintsika hoe tsy miankina amin'ny habetsahan'ny fananan'ny olona ny fanahiny. Fa raha nio alina hoy Jesosy no asorona aminao ny fanahinao, ho aniza izay no harianao. Ary tsisy zavatra mahatazona antsika eto amin'ity tany ity na kely. Fa izay manana an'i Jesosy Kristy kosa tsy mifikitra amin'ny zavatra mora levina sy mora simba, fa mifikitra amin'ilay tompo ny fiainana. Ary lazainy mazava tsara hoe izay rehetra mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray, handova ny fiainana mandrakizay. Izany no mahasarobidy indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao, miditra eo amin'ilay toerana maizina iaina ny olombelona, iaina n'izao tontolo izao. Tonga izy hitady ny olona rehetrarehetra ho vonjena, ary ny lalam-pamonjena dia tsy misy afa-tsy ity lazainy ity hoe mibebà ianareo. Ny fibebahana tsy mba fomba fiteny mahazatra antsika isan'andro izany, fa ny fibebahana dia ilay fialana na ny fiodinana tanteraka amin'ny lalana izay nizoranao ka mivery ny lalana ianao, tsy manohy ny lalana izay efa nandehanao teo aloha, fa manohy ny lalan'ny fahazavana izay efa nisoritan'i Jesosy Kristy andehanantsika ka nilazany hoe izaho no lalana. Fa tsy misy lalana hafa azotsika manatona an'Andriamanitra. Na fomba inona ny ezaka ataontsika hanatona antsika an'Andriamanitra, tsy mahatonga antsika ho anatrehan'Andriamanitra izany. Misy olona mieritreritra manao hoe ny asa ataoko, ny zavatra ataoko rehetrarehetra rehefa tsara no ataoko dia efa ampy izay zavatra izay, ka Andriamanitra miangatra raha ohatra ka tsy hiantra ahy raha ohatra ka nanao zavatra tsara. Raha nanao zavatra tsara isika ivelan'i Jesosy Kristy dia herim-po verimaina ihany izany. Fa ny antony nanoloran'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy, dia ny ahatonga antsika handeha amin'ny tena lalan'ny fahamarinana izay efa nisoritan'Andriamanitra handehanantsika, fa tsy isika no andeha hamorona lalana hafa ivelany hahafahantsika manatona an'Andriamanitra.
azagaga isika raha mahita hoe zao tontolo zao manao zavatra tsara mahafinaritra sy ny sisa dia veriny zao tontolo zao fa ireny no ahazona sitraka amin'Andriamanitra tsara no manao zavatra tsara. Fa raha ivelana ny Jesosy Kristy no zavatra ataontsika dia tsisy ny ilantsika ny Kristy Jesosy mihitsy ange. Inona moa no ilantsika ny Kristy Jesosy? Raha ohatra ka iverintsika fa ny ataontsika no mahavonjy antsika. Paoly apôstôly dia nanamafy tsara manao hoe tsy avy amin'ny asa ataontsika no azotsika ny fiainana mandrakizay, tsy avy amin'ny asa ataontsika no andovantsika ny fiainana mandrakizay, fa raha izay izy dia maty foana Kristy, maty foana Kristy. Fa isika izay mandeha amin'ilay lalan'ny ota, izay nilovaintsika amin'ny Adama sy Eva, tsy afaka hanao sitrapon'Andriamanitra naoviana naoviana. Tsy afaka hanao sitrapon'Andriamanitra naoviana naoviana. Ary izany no nahatongavan'i Jesosy Kristy hanazava antsika ny amin'izay tokony ataontsika amin'izay akasitrahan'Andriamanitra mba hananantsika anjara eo amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny nanoloran'Andriamanitra ny zanany dia ny hahatonga antsika ho voadio, ho voasasa amin'ny ota rehetra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Isika rehetra dia ambaran'ny soratra masina hoe mpanota avokoa, tsisy marina na dia iray aza hoe ny soratra masina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa niteraka olombelona dia nandova ota. Ao amin'ny fahotana amin'ny fampianarana teolojika moa dia misy ny atao hoe ota tsinahy, ota sahisahy, ota lovana sy ny sisa. Fa ny olona rehetra dia nandova ota avy amin'ny Adama sy Eva, avy amin'ny olona anankiray io izy ny soratra masina no nidiran'ny fahotana rehefa manondro any Adama ny soratra masina zany. Avy amin'ny olona anankiray no nidiran'ny fahotana, ary ny fahotana nahatonga fahafatesana, ary fahafatesana nahatratra ny olona rehetra. Isika tafiditra ao anatin'izany, nahatratra ny olona rehetra. Ny fahafatesana tsy ilay fahafatesana fizika io, tsy io ihany no atao hoe fahafatesana lazay ny soratra masina, fa ilay fahafatesana izay mahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra, na dia salama bolangina tsara izay isika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsaroantsika tsara rehefa niteny tamin'ny Adama sy Eva i Jehovah manao zao hoe amin'ny fotoana ihinananareo ny voankazo dia ho faty tokoa ianareo. Dia rehefa nihinana izy mivady, samy nihinana teo nankafy an'ilay voankazo, tsy nanaja ny tenin'Andriamanitra hoe aza hinanana io fa amin'ny fotoana ihinananareo an'io, ho faty fantany izany tenin'Andriamanitra izany. Efa navaliny an'i Satana zay, raha mihinana an'io zay dia ho faty hoy Satana hoe tsy ho faty ianareo fa hitovy amin'Andriamanitra. Ary izany no zavatra mahazo ny olombelona, te hitovy amin'Andriamanitra, te hihoatra an'Andriamanitra, te halala mihoatra ny zavatra fantatr'Andriamanitra, ka te ho Andriamanitra ny tenany. Fa raha nihinana izy mivady, moa maty nitsitra teo ve izy? Tsy maty nitsitra izy. Kanefa nihinana an'ilay voankazo, nefa Jehovah manao ho faty. Ilay fahafatesana lazay ny soratra masina amin'io dia tsy ilay fahafatesan'ny nofo, atao ny teny Hebreo hoe thanatos, na teny Grika hoe thanatos, tsy ilay maty mitsitra no lazany azy, fa ilay maty misaraka amin'Andriamanitra ianao, tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Ka na iza manao ezaka rehetra te hitady an'Andriamanitra amin'ny heriny, amin'ny fahaizany, amin'ny fahalalany, hitady an'Andriamanitra, ka tsy hanatona an'ilay Jesosy efa natolony ny zanany izay natolony maimaim-poana ho antsika, dia ezaka verimaina ihany zany. Ezaka verimaina ihany zany. Fa manao tsinotsinona ny fanomezana izay natolotr'Andriamanitra ho lalana tokana ahazotsika manatona an'Andriamanitra. Io efa nataon'i Jesosy hoe tsisy manatona ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary izany ihany. Tsisy lalam-pamonjena ahazotsika mandova an'Andriamanitra. Tsisy lalana ahafahantsika mahazo sitraka amin'Andriamanitra, na inona soa ataontsika na inona soa ataontsika, afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy izay nomeny amintsika. Izy io miseho amintsika io. Io ny foto-kevitry ny Epifania, miseho aminao ilay Andriamanitra,
mampahafantatra anao ny asany izy, mampahafantatra anao ny lalam-pamonjena izy, mampahafantatra anao ny lova omeny ianao raha mitoetra mahatoky hatramin'ny farany ianao. Dia manala ilay sarona maizina manarona antsika ny fandraisantsika an' Jesosy. Tsy manan-tavitra ny amin'izao fiainana zao ny kristianina. Efa miomakomana amin'ny ady fahatelo zao tontolo izao, amin'ny vaovao rehetra hitantsika mahavery hevitra n'izao tontolo izao. Hoaingana teo dia enantsika manafika ry ny Amerikanina mandaroka bomba, tsy fantatra intsony izay hiafaran'ity tany iainantsika ity. Miasa saina amin'izany ny olombelona. Sasany efa miomakomana ny amin'ny farany, manangona fa tsy fantatra hoe manangona hoentina makaizy. Ny sasany manamboatra trano herena mba raha sendra mipoaka ny bomba atomika dia tsy ho faty fa voaro ao anatin'ny, tsy fantako anatin'ny bunker any anatin'ny tany any. Izany rehetrarehetra zany no zavatra fomba fisainan'ny olona tsy manana an'Andriamanitra, tsy matoky an'Andriamanitra ny ohatran'izany. Satria matahotra, feno tahotra, very hevitra ny amin'ny fiainana. Nefa ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe aza matahotra. Raha natahotra ny mpiandry-ondro nahita ny anjely, dia miteny ny anjely tamin'izy mpiandry-ondro hoe aza matahotra ianareo, fa milaza vaovao soa mahafaly anareo aho, dia indro mpamonjy miteraka anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Ny fandraisan'ny mpiandry-ondriny izany vaovao zany nahatonga azy ireo faly, lasa ilay tahotra ny horohoro nahita n'ilay fahazavana be namirapiratra ao anatin'ny aizina, dia niala ny tahotra, dia nahita ilay zanak'Andriamanitra teraka teo am-pihinanam-bilona izy ireo, dia faly nideran'Andriamanitra rehefa niala teo. Tahaka an'izany ny olona manana an Kristy, ny olona manana an Jesosy feno fifaliana foana ny fiainana, tsy reraka amin'ity fiainana ity, tsy reraka amin'ny krizy ny zavatra rehetrarehetra miaka-midina ny fihidi-piainana ity. Tsy lany andro mitanisan'izany izy, fa matoky an'Andriamanitra izay miteny hoe raha ny zanako i Jehova sy ny asan'ny tanako dia adidiko izany. Ianao adidin'Andriamanitra ianao. Andraikitr'Andriamanitra ny mikarakara ny fiainanao, izy no miantoka anao, zanako ianao i Jehova. Fa izy tsy nilaza zavatra hafa hoe zanany, fa ianao nohariny dia nohariny ho zanany. Izany fampianarana Martin Luther, naninona moa tsika noharian'Andriamanitra, natao iny dia nohariny ho zanany isika. Dia rehefa mandray an Jesosy ianao dia zanaka Jesosy manao hoe sady mpiray lova amin'ny Kristy, mpiray lova aminy isika. Mba eritrereto ange izany hoe Jesosy zanak'Andriamanitra ny rain'Andriamanitra teto iny milaza amintsika, no lasa raha latsika hoe mpiray lova. Ny mpiray tampo miady lova, mifamono mihitsy ary, tsy vitany mifamono, mifampitory any amin'ny tribunal mba handrombaka ny lova eto ambonin'ity tany ity. Fa ny an'Andriamanitra tsy izany, fa omeny anao ny lova maharitra mandrakizay, atoriny ianao zany. Io ny lovantsika, ny fiainana mandrakizay, io no andrasantsika, ary io no antony aretantsika mivavaka tahaka an'izao. Fa maninona tsika mivavaka fa tsy mandehandeha manao tourisme tahaka ny olona rehetra? Andro fanaovana ski zao mandeha any amin'ny tendrombohitra mikorisakorisa makany. Fa maninona tsika miaritra eto? Ny aretantsika dia ny azonantsika izany lova omen'Andriamanitra izany, fa izy dia voly miasa foana izy, manaisotra, mampangatsika ny finoanao, tsy hiazona izany fanomezan'Andriamanitra anao izany. Ahodikodiny sainao amin'ny zavatra maro eto ambonin'ity tany ity, dia mampangatsiatsika ny finoanao izy, dia tsy mafana ianao amin'ny fanarahana ny Tompo. Ary tsy mangatsika ihany koa indraindray fa eo ihany ianao sady mivavabavaka ihany fa sao dia zao. Tsy tian'Andriamanitra ny hoe mafana matimaty zany ny finoana. Fa na ianao i Jehova, Jesosy manao hoe na ianao mangatsika, na ianao mafana. Fa rehefa ny finoana matimaty ary alohan'ny vavako zany i Jehova, dia tian'Andriamanitra isika hafana fo amin'ny fanarahana azy, tsy hangatsika amin'ny fanarahana azy. Ilay hoe tsy mangatsika, tsy hoe hanao ino moa ty blouson matevina be ianao, fa ilay mihazona tsara ny finoanao izay fanomen'Andriamanitra matoky azy hatramin'ny farany ianao.
Ary izany fanananao an Jesosy zany manosika ianao amin'ny fanompona azy, tsy reraka ianao, tsy kivy ianao, na inona zavatra atrehny, fa matoky mandrakariva ilay nanolotra ny aino atsika, ilay fahazavan'izao tontolo izao izay niditra teo amin'ny fiainanao, ka ahafantaranao izy zanak'Andriamanitra ianao, mpandova ianao, izy miantoka anao, izy manala ny tebitebinao rehetrarehetra, izy mamonjy ianao amin'ny fahasairanana rehetra. Zany ity Jesosy ny mpanjaka antsika ity. Tsy mpanjaka andao avaketra io, tsy mpanjaka hoentintsika hanaovana asam-panandevozana io, fa izy ary ny mpanjaka antsika hafa kely. Hoy Jesosy hoe tsy tonga mba hanompo fa tsy tonga izy mba ho tompoina fa hanompo. Mpanjaka iza no anao hoe tonga hoe hanompo anao? Ny mpanjaka anao ty tonga hanompo anao, hikarakaranao izy. Jereo ane mba sorata nge mivavaka ataonareo hoe izao ny vavaka atao, dinio tsara. Inona ny rehefa mandinika mivavaka ianao? Tsy ohatra ny baiko an' Jesosy ve ianareo? Ataovy ty, ataovy ry, atao ohatra maniraka an' Jesosy, ohatra ny mpanompontsika Jesosy irakirahana makary izy. Ny konseranay Jesosy mangatanay aminao, ohatra maniraka an' Jesosy tsika, le Jesosy tsika zany lasa mpanompo. Zay mampanompo azy, tsy tonga izy mba ho tompoina, fa tonga hanompo. Ary mandraka ankehitriny Jesosy mbola manompo anao izy, manasitrana anao izy, manala ny tebitebinao izy. Zany n'Andriamanitra atsika, tsy mba tahaka ny izao tontolo izao Jesosy. Ny mpanjaka n'izao tontolo izao dia mampanompo ny mpanompony izy, mampandohetra, mampanao ny asa rehetrarehetra, fa izao Jesosy tsy tonga mba ho tompoina fa tonga mba hanompo. Ary very hevitra mihitsy Petera, rehefa tonga Jesosy nandray seriveta ka naka koveta anankiray izy, dia avy ny tongotra ho sasako, dia nivadika ambony ambany ny sain'i Petera, ahoana ary ty Jesosy tiako, izy indray no hanasany tongotra. Tsy sahanatria Jesosy raha ianao no hanasany tongotra. Jesosy mbola te hanasany tongotra ao izy, te hanadio anao tanteraka izy. Fa izay no lazainy hoe raha tsy sasako ianao, tsy hanana anjara ao amiko. Zany ny foto-kevitry ny fanasany tompo. Ny fanasany tompo tsy invitation hoe fanasana, fa fandiovana ny dikany hoe fanasany tompo. Zany mahatonga antsika mandray ny fanasany tompo. Tonga isika manatona latabatra ny tompo ho sasany. Zay ny dikany hoe fanasany tompo. Sasany tompo ny fahotantsika rehetra, diovy ny tompo ny fahotantsika rehetrarehetra amin'ny alalany hanomezany ny rano, ny tenany. Miala teo ianao, voadio tanteraka, no sasany tompo ianao. Tsy sasatra Jesosy mite hanadio anao, tsy mba vizana Jesosy mihaino anao, na dia mivavaka boredidredika aza ny mivavaka ataonao. Ny teninao mety miboredika, fa ny ao am-ponao fantany, ty zanako ity zao ny faniriny, ty zanako ity zao no ady atrehiny, ty zanako ity zao ny zavatra iriny. Dia izy no miasa, izy no miazaka. Raha olombelona ty Jesosy ty, hitantsika Jesosy andeha ary anao ohatra zao, andao ary miazakazaka ny tompo, ary karakaraina daholo ny zavatra rehetrarehetra mo. Zany ny tompontsika, izy no miasa, tsika mampiasa azy. Zay nge ambany rama, nge mba sorata, nge mivavaka ataonareo dia eritrereto tsara hoe ty Jesosy nangatahako. Dia inona no ataonao? Mba ataovy, vitao ty. Zany mivavaka ataontsika, maniraka an' Jesosy. Dia sambatra nge isika, sambatra isika, manana Andriamanitra miasa ho antsika, noho ny fitiavany antsika zany. Tsy reraka ny tompo. Aza mieritreritra, raha ny olona no iresahanao isan'andro fa reraka izy, tiako tsisy hipetrahana mihitsy, ampy zay. Ny olona mora leo mihaino anao, fa any Andriamanitra atsika tsy mba leo izy. Ary izy ho isoratra masina, tsy mba rendremana ny mpamonjy ianareo, tsy mba rendremana. Tsika ato zao efa vizambizana, rehefa tsy ampy torimaso maro makamaka kely ihany matory eo mpitoerana eo,
fa ny Andriamanitra antsika tsy mba zany, tsy mba rendremana. Indraindray rehefa miana mety tsy renareo ny toriteny indraindray fa lasa kely niodikodina tany. Tsy mba zany ny Andriamanitra antsika, fa heno fantany amin'ny atsipiriany. Tsika eto ambony tany ity misy décalage, misy fuseau horaire be da be. Mivavaka ny any Madagasikara, mivavaka ny aty, ny any Madagasikara zao efa alina, tsika aty mbola atoandro. Ka raha mivavaka ny arivo, mivavaka ny tompo tsy mba matory mihitsy izy, mihaino foana izy. Ny Andriamanitra antsika tsy mba matory, tsy mba miala sasatra zany Andriamanitra antsika, fa mihaino izy. Ary na amin'ny fotoana, na amin'ny toerana rehetra, na aiza ny situation, na inona situation atrehinao, tsaroa fa eo mandrakariva izy. Zany mahasambatra atsika. Zany Andriamanitra atsika miseho aminao izy, tianao izy, mikarakara anao izy, mamonjy anao izy, manampy anao amin'ny zavatra rehetra. Ary tena Andriamanitra, ary izy milaza mazava tsara hoe na inona angatahinareo amin'ny anarako dia Jesosy hoe manao hoe ataoko izany. Mba eritrereto zany Andriamanitra manao hoe ataoko izany. Minoa fa efa nandray anareo. Zany Andriamanitra atsika, fa tsy manao zao hoe le ohatran'izao ihany tsy ataoko, tsy ohatran'izao ihany tsy ataoko. Fa na inona ho izy no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Ny zavatra tsy tian'Andriamanitra fotsiny ihany dia ny fahotana, ny ota ihany no mahatonga atsika tsy hoenoin'Andriamanitra. Io ihany no hevitra mampisaraka atsika aminy. Io nataon Jesosy hoe mibeba. Rehefa nanota ianao mibeba. Andriamanitra tsy manameloka anao avy hatrany izy, fa mahandra anao hibebaka dia ho dioviny anao. Sambatra isika manana an Jesosy izay miseho amin'ny fiainantsika isan'andro, ary hazony mafy izy, tany mafy, fa tsy hisy akany satroboninahitra izay efa omeny anao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sanakafanahy masina, izay fazy hatramin'ny taona indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra raisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka, ny vonina ny Jehova, ifampiposaka